Mirabatsika rehetrarehetra na eno a zao marain'izao hoe voasambotra hony a Lily non i Clémence sy Baba rehefa avy nitarika olona hiady amin'ny délestage sy tsy fisina rano à Madagascar de zao marain'izao a tsy gendarme akory fa gros bras civil miaraka amin'ny tomobile civil no nisambotra anazy teo Analakely izy Clémence ary nitany olona rehetrarehetra zany zany ve de azo ekena tena tsy azo ekena kosa zany efa tena manao sangy mihoatra ny lona ery lalatina zany sa tena hoe mafy be zany lalatina eto amin'ty Madagascar ty tadidinina azo aniny ministry ny vola tany Nepal iny fa nitaritaritiny olona tany anaty tatatra de ohatr'izay koa ny azo an'io lalatina io lazaiko anareo fa izao de miantso ny mpanohitra rehetrarehetra ao Madagascar na ny mpitarika mpanohitra na ny olona rehetrarehetra izay matsapa tena hoe mpanohitra dia mandehana zao de zao takio ny famohanan'izy mianadareo Baba sy Clémence tsy azo ekena ny fisambosamborana arbitraire ary na gendarme raha no nisambotra zareo tsy azo ekena ny fisamboran'olona no ny fitariana olona tsy anaky délestage fanehoan-kevitra ary fitakina ny rariny nataony zareo tsy namon'olo izy tsy namotika zavatra izy tsy nandoro trano izy nefa de sambosamborona fotsiny tsotra zao zany de miantso any siteny fantatra izy mbola any Maurice miantso any Ravalomanana miantso any Hery Rajaonarimampianina miantso an'ireo olona rehetrarehetra izay milaza ho mpanohitra mba amoakan'ireo mianadareo ary tsika vahoaka malagasy koa asa vela hiady reo efa maro be tsika mbola maro no reo foza reo tsika mbola maro no reo mpitondra manohana metraketraka reo tsika mbola maro no reo préscolaire mpanohana foza reo atsika zao ny mampiseho hoe izany maro anisy eto rehefa maro be ny miara-mirona tsy voasakan'ireo zany ary azadiny fa naiza eran-tany misy foana lacrymogène misy foana maramila misy foana gendarme misy foana nemoreg fa rehefa be de be de tsy mahovoka vahoaka zany ka za zany de miantso tsy eketsika zao fisamborana ny namatsika zao tsy ekena zao fa mandehana daholy takio ny fivoandreo ary takio eo an-trano lalatina eny an-trano lalatina satria izy naniraka andreo gros bras reo zay mahita ny trano lalatina de any an-trano lalatina daholo miara-mirona zao de zao mitaky ny famohana ny Baba sy Clémence tsy miandry amin'ny 25 zany fa zao de zao eny an-trano lalatina daholy mandeha mitaky ny famohana ny Baba sy Clémence miarabantsika rehetrarehetra amin'izao atoandro izao ny tena koa de ny antony fiaonatsika sy tafatafatsika zay ezahana tsy hoalavaina de mahakasika ny fisamborana ho an'ireo mpanolotsaina anankiroa mpanolotsainy commune urbaine Antananarivo de Baba sy Clémence amin'izay fotoana zay fampiresantsika zao eto dia mandefa afatra aminareo tompon'andraikitra ny tenako ho ny fitandrona ny filaminana ao andrenivohitra ao tokony ho mpandamina nareo ary koa mpanaramaso mba tsy ataon'ny mpanao politika fitaovana amin'ny zavatra ohatran'izao mananjo ny olona aneo an'izay tsy fankasitrahana amin'ny zavatra manjo azy indrindra ireo olona ireo dia olom-boafidy manana zo anaitra ny tompon'andraikitra maefa voakasiky ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena tsy mahita mihitsy ny ao inona ny olana raha ohatra ka manaitra ny tompon'andraikitra amin'io délestage lavareny zay iaina ny vahoaka ny Antananarivo ao filaharana rano jiro tapaka tsy misy farany dia tadiavinareo anao inona ny mpitondra tompon'andraikitra na ianareo zay misambotra azy ireo inoako fa sambotratra an'izao olana zao avokoa ka eto dia miteny aminareo hoe avitsorinareo tsy misy fepetra ireo mpanolotsaina munisipaly Baba sy Clémence zay maneho ny tsy fahafalian'izy ireo mitondra ny feon'ny vahoaka manoloana an'izao fijaliana lavareny iainan'ny vahoaka izao
tsy fotoana intsony izao amendry fiandrona ny voaka malagasy. Tsy fotoana intsony izao anaovana etraketraka ampiray-tanindrazana fa tsy misy zavatra mahafaly mahasambatra ny voaka malagasy zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ka zay no mahatonga ahy hoe tsy fitaovana nareo andrangitana ny voaka malagasy. Tsy maro izy ireo, vitsy izy ireo fa misolo tena ny voaka malagasy amin'izao fasairanana izao. Ka hoy aho hoe io patsa io na de kely misy fotoana izy io tsy ombivava. Ka zavatra azo soroina aleo soroina mialoha mba tsy hisiany fifandonana amin'ny samy malagasy. Ny olona mitondra misy farany ary ny etraketraka tao misy farany, io loam-boto misy farany. Ka ireo zavatra misy zao sao dia hitatra zavatra hafa anahirana ny samy malagasy. Milaza aminareo foana hoe moramora na ianareo naniraka na ianareo mpanatanteraka, tsy fampitahorana izao zavatra lazaiko zao fa tokony hahatonga sainanareo raha ny contexte misy maneran-tany amin'izao tsy ho tsara aminareo zay metraketraka io zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka noho izany zahay rehetrarehetra na mifanoherana na tsy mifanoherana ny voaka malagasy zay anjadiany zao fantrana lavareny zao, zay mahatsapa tena fa miaina ao anatin'ny fasairanana, aoka hitsangana, aoka hijoro haneo ny tsy fahafaliany manoloana an'izao tsy fanaran-dalàna, fanagejana, fampiororona atao amin'ny olona zay tsy makasitraka an'izao fantrana izao. Efa miverimberina izy io ary manerana Madagasikara. Ny olona rehetrarehetra zay mijoro na vonoina ankitsirano na samborina na ampitahorina, ka raha ohatra ka tsika rehetrarehetra iraviravin-tanana ifampiandry ifanometsiny tadidio fa tsy ho afaka izy io. Betsaka loatra ny raha latsaka amin'ity firenentsika ity, ary ny olona zay mahatsapa ihany io no voatsindry, ary ny olona zay manao mety ihany io no hiarany antsonjay sy fampijaliana rehetrarehetra. Mandra-poviana zany tsika voaka malagasy tsy aneo an'izay. Betsaka ny fomba ahafahantsika maneo an'izay tsy fahafaliantsika izay. Ary asehonareo na amin'ny alalan'ny commentaire na afatra fa ity fitondrana ity tsy fitondrana tanjaka intsony. Efa miroso amin'ny firodanana izao fitondrana ity, na tiatsika na tsy tiatsika, zay ny zavatra misy. Raha ny fahatezerana voaka malagasy tsy vita intsony ny mamerina an'io amin'ny lohany, ohatrany teo aloha zay mamim-bahoaka ary narovan'ny voaka malagasy, fa ny voaka malagasy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao maniry ary tsy mahandry ny firodanana izao fitondrana izao. Tsisy zavatra mahafaly azy intsony ny malagasy ary tsy misy zavatra mahasambatra azy koa, fa defa fampitahorana jaly lasa izay fampijaliana voaka zay no iainana eto isan'andro, ary ny fantrana sy ny zavatra ratsy sy manjary no mila hozarina iainan'ny voaka malagasy. Ka tsy ekena izany. Efa tsy fotoanany hoe fanomezan-tsiny zany hoe misy farany zavatra rehetra, fa fotoanany hoe fijoroana tsy manaiky ireo tsindry sy ny fanaovana tsinotsinona ny zofototra zay ananatsika malagasy rehetra. Ka amin'ny anaran'ny voaka malagasy ampodiko eto avotsoronareo ireo mahery fo reo, ireo olona zay mitaky zavatra hasoan'ny fiarahamonina malagasy. Tadiava vahaolana nareo ary niandry anareo ny voaka malagasy tananitra fotoana maro tsy nisy vahaolana zay nentinareo. Ka tsy vahaolana mihitsy ny fampiasan-kery, ny fampiasana sandry, famonona olona ny atoliara, fisamborana ny olona zay mitaky, fampitahorana ny olona rehetrarehetra. Nefa adinonareo fa ireo zay nahavanona tsy mety amin'ireo mpiaradia aminareo reo sady tsy vitanareo vanareo no mbola amenareo toerana. Marary anay io zavatra ataonareo. Efa betsaka ny fandrangitana atao, betsaka ny tsindry atao. Ka hoy aho hoe
oento moramora ihany oento moramora ihany fa ny zavatra azo soroana aleo soroana fa rehefa tafiditra amin'ny fotoana sarotra atsika sarotra ny mamerina an'io ary tsy mijoro ny zavatra tsy manjary hiseho eto amin'ity firenena ity ny tenanay fa tokony hametraka fatsapahatena ho an'ny tsirairay rehefa tsy mandeha izy ity dia aleo ny mametra-pialana aleo mahita anareo mijanona mihitsiny amin'ny fitondrana an'ity firenena ity efa manomboka tsy ho zakanareo izy ity aleo anareo mivoaka amin'ny varavarana lehibe fa manahirana raha ohatra ka hianika varavarakely nareo raha izao zavatra zao no tohizanareo ka teny atsipy zay ho an'ny manam-pahendrena sy manam-pahalalana fa rehefa nareo moa no mila handrefy ny voaka malagasy ka aza manome tsiny ny hafa fa omeonareo tsiny ny vatantenanareo. Ino mba raha ataon'ny fitondrana ty sérieusement? Déjà jerinareo fa monjika tanàna fa monjika ny ananareo magnano arrestation arbitraire. Raha raiky fovolaniko aminareo izy koa tsy tianareo iretry Madagasikara io, izy koa tsy tianareo en cendre Madagasikara io, aboanareo Baba et Clémence. Ahienao laladitsena zio, ahienao dona vola mirantigny, ahienao directeur ny cabinet di Andrajoely. Fotona nareo boka mivolagna isan'andro avy ety nareo tsy mazaka démocratie. Olo ande magnano manifestation pacifique resaka délestage arretenareo ahienareo mpianatra io ka zambelanareo niany ahienareo mpianatra ahienareo force ahienareo jiaby député les élus jiaby nagnino anareo zio tsy mihetriky nagnino afaka andro Christian citeny masaky mivolagna nagnino anareo jiaby io tsisy araiky masaky mivolagna tsôvo anareo marebaka zegny. Donc aboanareo Baba et Clémence. J'en appelle à la communauté internationale. Aujourd'hui encore, il y a eu des arrestations arbitraires. Juste parce que deux personnes voulaient juste dire stop au délestage. On veut de la lumière, on veut de l'eau. Vous êtes où? Le complice de communauté internationale, vous regardez de loin. Quand on vous dit des arrestations arbitraires à Madagascar, c'est tous les jours. En voilà encore la preuve. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans votre bureau, climatisé. Vous ne bougez pas un doigt. Où sont les journalistes? Vous avez osé parler? Diffuser, vous les journalistes? Non, vous êtes complices, vous vous taisez. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi vous continuez à être journaliste? Pourquoi les députés, vous continuez à être députés? Pourquoi vous ne démissionnez pas? Moi, je vous dis, libérez ces deux personnes. Vous allez regretter. Vous allez regretter. J'en appelle à tous les peuples malgaches aujourd'hui de bouger. J'ai envoyé une vidéo de Patrick, colonel Patrick. Là, il n'a pas tout parlé. Il n'est pas le seul à envoyer des lettres à la communauté internationale. Tous ceux qui disent ça ne marche pas, moi aussi j'ai envoyé la lettre à la communauté internationale. On va voir si vraiment vous êtes encore avec le peuple malgache ou contre le peuple malgache. Donc, tout ce que je vous demande, c'est libérer tous les prisonniers politiques et envoyer en prison tous les corrompus des Mamravat Manga, des Andra Duel, des Général Labombe, tous les noms que colonel Patrick a diffusés un instant. Donc, libérer ces deux personnes-là et libérer les deux autres. J'appelle Atska Diab à Madagascar. Maintenant, c'est l'heure. Allo Atotka Népal, Zerata Diavinjoke. Ulmanging Chitienjo. Ulmanganra Milaming. Faut-il rosacha, mangarachi manjari, ing tienjo. Aïe ulman manifestation, zem tadran. De l'eau c'est vital.
zay mitrady électricité igny andeha arretenareo. Nasaky nivolagna anao madame première dame, anao tsy mivolagna foe. Nasaky nivolagna anao lalatrena dona iry dirkab, nasaky nivolagna anareo. Ayez la justice là-dedans. Comment vous pouvez la liberté de manifestation, il n'y en a plus, liberté d'expression, il n'y en a plus. Et vous dites que Madagascar connaît la démocratie. En arom tad, zé amzé, andaipou dans Madagascar. Ah? Zé kon pou dans Madagascar, zé angat na avion, anaro fa mamonzé. Yon arom kap-kapko, bien le colonel Patrick angan, tienaro reska maramila. Il y a toujours des stratégies. Il peut durer 2 ans, il se bouge. Vous connaissez pas au monde militaire. Vous connaissez rien. Israël narose. Anaroko fatiechki. Naro vulna. Allo, nanina narojo chimiechki ou la rue vos samtrai. Nanina naro chimiechki. Nanina tanari fusio miechki. Nanina eran Madagascar chimiechki. Anaro karatia. Ha? Atovanaro kara Népal, atovanaro pire que Népal. Non, à un moment donné, il faut arrêter quand même. Hein. Bandrole, arrêtez naro. Ultim gakaran machakaran. Vunye naro mot, vunye naro ran. Normal zingam naro. Te naro langinfo. Ulmietchela ndaya enfermé naro. Ayeno antraduele. Ayeno. Ayeno diabo mazaka démocratie. Aya. Chidon. Ah, ma fainin zamaring sérieux. Naro me chef Blanco. Heran Madagascar atovanaro action coup de poing la nuit. Atovanaro action coup de poing. Heran Madagascar Blanco zé. Yo anaro kazami ambni. Isko chaboka njo la rueyo atovanaro yi. Zavanaro pour que tu as non, va trop, là, va trop, c'est n'importe quoi ça. Ah non, sérieux. Ah, on va où là? On vit où là, sérieusement? Hein? C'est pire qu'en Afghanistan, ma parole, c'est pas possible. Ah non, yetchken, en une manifestation, il faut un décembre. On a bien allumé le feu. Au lieu que m'tamboule, on m'a fait manzara tonaro, m'y allumé dans le feu. Arrêtez, arrêtez, vous avez que ça dans la tête? Ne tu peux pas naro njek mama naro arrêtez naro. Naro mihina, angatin chang naro tsara. Zanka naro mandele l'école tsara. Radiabam naro tsara. Tis problème à naro, va où kap djele naro, va où kande yetch, ande vunye naro, c'est n'importe quoi ça. Où est la liberté là-dedans là? Où est l'indépendance de Madagascar? Où est la démocratie? À un moment donné, il faut arrêter. En fait, vous poussez la population à réagir très mal. Anaro, m'en presse, peuple, m'y agir vraiment très mal. Donc, le peuple, bougez. Franchement, mietief Anaro. Anaro, kazama vous êtes. Allez-y en masse. Allez-y en masse. Anaro, diable vous n'a pareil. Allo, Anaro maramila, indesnaro la population, miarka miade. Anaro maramila, anaro force. Anaro anisan victime. Marmar angara ni vlain colonel Patrick. Marmar général tout ni vlain nangar nga to. You gas diab mi la mietske jo. Iskombo la tienaro maring tanjazna. Gas diab mi la mietske jo. Tan narive mangan, an pienaro tan narive. Ah, eran Madagascar, il dit à Tinchangjo, que soit député, il dit Naro Changjo. Ça, tu voulais me venir, ça, tu voulais me exprimez-vous. Ndes Naroko bandrol. En Europe, Jalito Narogne, ils sont bien en Narogne. C'est maintenant ou jamais, v'là comme Narosé. Profitez naro, tanana diab sasan mangan, anaro, c'est maintenant ou jamais. Isko naro chimiech comme tieke.
Yo, vlan comme naro, vous allez manger votre pied. Vous allez manger votre pied. Azala, anaro anik, tchamezna djiro. Bientôt, la vie naro a dessous. Juste parce que ils ont osé manifester. Ah non. Zene vlango. T'as n'est pas le nez. Ou nanging en tien que nanging. Isko nietske. Firme-moi ro nanging. Presque réseaux sociaux. Nanging ro. Isko nietske. Ro fa presque 3 ans. Nianizi. Votam tirai. Ninchka même pas 1 an. Iro fa mangana karayo. Ça c'est nous anaro ngati réseaux sociaux. Wata fu. Iro mzem midka ngati réseaux sociaux comme wata. Ayeno la tiena. Ayeno dona. Ayeno dirkab. Ayeno ro diabo. Ah non, sérieux. Ah, bon week-end naro fa ma nerveuse. Heureusement vlan que zana arma era. Oh, zana bela neto. Ah. Non, c'est mon sang, c'est Madagascar respire pas, moi j'arrive pas à respirer, tiens basé. Tu vois, je n'arrive pas à respirer Madagascar, écoute, tu me respires. Ravoa va au Kamalagas bir nga voza vlanze. Isko zafu, isko tisun manaknaza, zap possible zafan vuniendo ou fan vunieko. Va trop, c'est inhumain fan vad kibibi. Ni vad kibib ina besan maramila, gardien na road, tanzaz nga in rambesa na road. Fa maran vlaini colonel Patrick, colonel médecin. Maran vlanin, in rambesa na road, angar nga faita na road. Anaro chinchabon colonel Patrick tam news médecin. Niana na road velung. Anaro chiarizi. Fir officier nampiancha na road vosamcho. Anaro chisarek masak miech. C'est pas militaire ça, je vous dis. C'est pas militaire, anaro mbala tis mentalité maramila. C'est pour ça qu'anaro coincé. Zemap coincé anaro. Les sous-officiers là, vous êtes les piliers. Firton anaroto. Anaro manieki, mikarama même pas 10 millions FMG. Firton anaroto. Ou munchka. Soit maré anaro arrêté ngako. Même pas anaro, juste soupçonné, anaro fa arrêter. Non, à un moment donné, soyez sérieux quand même. Hein. Non, Rosa tite tanzaz nga tika diab tite tanzaz nga. Mais atika manque stratégie. Mais arrêtez-vous atovanaro action de nuit, coup de poing. Eran Madagascar. Est-ce qu'on dit ça amla des fois vous voulez la paix? Eh bien commencez à faire la guerre. Vous voulez la paix? Commencez à faire la guerre. Et où karata diavindo? Ou le mangi mangan mora non. Ah non, franchement, non, là, fa trop. Ah, je suis désolé. En tant que force, ça, tu m'avais... Non, tu possible à la caméra. Non. Ah, moi, je vais vous laisser parce que sinon, je vais trop m'énerver sur vous, là. Ah oui.